afatra ho an'ny Laodikia. Afatra ho an'ny Laodikia. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ampifaliana indray ry mpiara-mianatra namana isany no ifankahitako aminao amin'ity maraina ity, miara-batsika rehetrarehetra naiza misy antsika ka manaraka izao fandaharana izao. Ny fahasoavan'ny Tompo ani ho amintsika hatrany hatrany ary tononona hatrany ihany koa ny fiadanany mba hanjaka amponao sy ny ankohonanao. Andeha hiaraka hivavaka isika raha nomboka ity dinika ity. Andriamanitra rainay any an-danitra, indre ny hafalianay indray nomenao tombonandro fahavelomana izao. Tsy herinay na tanjakay izany, fa tena resy lahatra izahay, fa noho ny fitantananao anay no mbola mahito anay ankehitriny. Misaotra Andriamanitra. Mahatsiaro anefa izay ny tsy fahatanteranay sy ny tsy fahamendrehanay, koa mangataka izahay, mamela tompony ilokay ary manadiova anay. Ka ny ran'ny Kristy ilay latsaka toy ny azo fijaliana ane mba ho famelana ny elokay amin'izao anio izao. Raha andinika an-teninao ry izahay, ty tomoera ty amponay Tompo amin'ny lalan'ny fanahinao masina. Tononona sangatanay ny vavaka aminaran'i Jesosy. Amen. Tesalonianina voalohany toko 5 ka ny andininy 9:20. Tesalonianina voalohany toko 5 ka ny andininy 9:20 no irahantsika mandinika le andinina tao ho tadidiana. Misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Mpiara-midinika namana, manana loha hevitra mafonja isika amin'ity androany ity, dia afatra ho an'ny Laodikia. Raha miresaka ny hoe Laodikia isika, dia le fiangonana fahafito, amin'ny fiangonana fito napahitana ny apôstôly Jaona tany amin'ny nosy Patmos. Laodikia. Milohan'izay nefa dia andeha ho jerevantsika ny afatra izay nosoratan'i Paoly amin'ny Kolosianina toko 4 ka ny andininy 9:40 sy ka hatramin'ny andininy 20:40. Zao no voalazany teny. Ary rehefa voavaky aty aminareo ity Pisitily ity, dia asao vakiana ao amin'ny fiangonana Laodikiana koa, ary vakianareo kosa ilay avy amin'ny Laodikiana. Ary lazao amin'ny Arkipo hoe tandremo ny fanompona izay noraisinao tao amin'ny Tompo mba hatanterahanao izany. Ity ny veloma ataon'ny tanako izao Paoly, tsarovo ny fifatorako ho aminareo ane ny fahasoavana. Misy afatra ngezabe mafonja tiany Paoly mba ho vakiana ho an'ny mamina tany Laodikia. Ary nisy afatra tiany Paoly, ny afatra avy any Laodikia indray kosa alefa indray aty Kolosia. Misy afatra tiany ampitaina. Ry mpiara-midinika namana, rehefa diniha tokoa mantsy ny fiainantsika vahoakan'Andriamanitra hatramin'izay, hatramin'ny fotoana lasaka hatramin'izao andro anio izao, dia mitovy mandrakariva ny olana ary miverimberina izy ireny. Nananatra n'Israely ireo mpaminany noho ny faniriany hivavaka araka ny fomba an'izao tontolo izao. Ary nandrisika azy ireo mba hibebaka aingana fa tratra aoriana loatra izany. Adintsika tsara ny mpaminany Isaia, fa indray mandeha izy dia nisento lalina ao amin'ny Isaia toko 1:20 nanao hoe indrisy tonga janga ity tanàna mahatoky. Ary dia nampiresika ny olona ny mpaminany Isaia mba hiverina amin'Andriamanitra, azahoany famelan-keloka sy fanadiovana. Hitantsika izany any amin'ny bokin'ny Isaia toko 1 ka manomboka amin'ny andininy 1:20 ka hatramin'ny 20. Niantso an'ireo Israelita reto koa Jaona mba hibebaka, Jaona Paolo Batisa, araka ny voalaza amin'ny filazantsara Matio. Matio toko 7 ka ny andininy 2 dia zao ny voalazany. Mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Antso ho amin'ny fibebahana
Jesosy keo de mba niantso ny fiangonana niantso ny tsirairay avy amin'ny filazantsara matitiko fa efatra ka ny andininy va 7 ary tam'izany andro zany de nanomboka nitoroteny Jesosy ka nanao hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjaka ny lanitra. Afatra miverimberina ao anivon'ny fiangonana izany afatra fibebahana izany ho famelan-keloka satria na ny antony tady verina any fomba n'izao tontolo izao ny fiangonana. Ary zay indrina ny antony tonga ny Paoly iantso andefa le afatra an'le membre tany Laodikia. Misy afatra nampitainay koa tamin'ny mpaminany Isaia. Ao amin'ny mpaminany Isaia 9 ka ny 1 sy ny manaraka manao hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary voninahitry Jehova fa miposaka aminao fa indro ny aizy na manarona an-tany ary ny aizy pito manarona ny firenena fa aminao kosa ny pisahan Jehova ary aminao nisy ony voninahiny ary ny firenena manatona ny fahazavanao ary ny mpanjaka makeo amin'ny famira piratan'ny fiposahanao. Ao amin'ny Apokalipsy 9:10 de misy antso ihany kio. Apokalipsy 9:10 ka ny 14 no andihovakitsika. Ary nareo feo ray koa avy tany an-danitra nanao hoe miala aminy anareo rioloko mba tsy himbona anareo ho taminy ary mba tsy hisy azo anareo ny loza manjo azy. Samy antso ho amin'ny fibebahana izany, antso ho an'ny tsirairay avy maneho antso izany. Ary amin'ny Isaia 9:20 Isaia 9:20 Isaia 9:20 ka ny 1 sy ny 5 de zao no voalaza ny Isaia 9:20 ka manomboka amin'ny 1. Tsy angina ao noho ny amin'ny Siona, tsy tsamiteny ao noho ny amin'ny Jerosalema, mandra-piposaka ny fahamarinany tahaka ny famirapiratry ny mazava ary ny famonjena azy tahaka ny fanilo mirehitra. Ny firenena hita ny fahamarinanao, ny mpanjaka rehetra hita ny voninahitra ao ary omena anaram-baovao ianao ary izay ho tonoiny vavan'ny Jehova. De hoy izy hoe ka ho tonga satroboninahitra eo an-tanany ianao ary satrok'andriana eo ampelantan'Andriamanitra ao. Ianao tsy atao intsony hoe nafoy ary ny taninao tsy atao intsony hoe lao fa ianao atao hoe ilay sitrako. Ry mpiara-midinika namana, rehefa manaiky ny antson'Andriamanitra isika de hitatsika eto ny vokatra mahafinaritra fa ho raisin'Andriamanitra hoe ilay sitrako ianao. Ozy hoe ary ny taninao atao hoe vady apakarina fa sitraky Jehova ianao ary ny taninao ampanambadiana. Ao amin'ny Apokalipsy 7:10 Apokalipsy 7:10 ka ny 7 de ozy hoe aoka ho faly, aoka isika ho hifaly sy ho ravoravo ka mivoninahitra azy. Fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ka efa miomana ny vadiny. Ary nasaina ny tafirongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy. Fa izany rongony fotsy sy madinika izany dia asa marina ataon'ny olona masina. Ary mpiara-midinika namana, izany afatra izany dia afatra nomena ny Laodikiana no amin'ny fiverenana, amin'ny fibebahana indray verina eo amin'ny Jehova. Ary hitatsika teo ny vokatry ny famalina ny antso fa hoy izy hoe ianao de antsoina hoe ilay sitrako amin'izay fotoana izay. Ry mpiara-midinika namana, ampiray ny lanitra sy ny tany Andriamanitra amin'ny lalan'ny fitoriana ny filazantsara. Saingy no ilay fifanandrinana misy amin'ny tsara sy ny ratsy de tsy maintsy atao miandalana manaraka ny dingana izany fitiavan'Andriamanitra ampiray ny lanitra sy ny tany izany. Ka ny voalohany de nasehon'Andriamanitra tao Kalvari izany. Fantatsika tsara fa tao Kalvari de very Satana ny mampony lanitra ho azy. Faharoa, amin'ny alalan'ny asa fitoriana asa fitsarana izay ataon'i Kristy eo amin'ny fitoerana masina any an-danitra de ho tanteraka amin'ny asa tsara rehetra ny voakan'Andriamanitra ary voaomana ho any an-danitra. Fahatelo, amin'ny alalan'ny fitsarana mandritry ny arivo-taona sy ny fitsarana farany aorinan'ny arivo-taona de voavany ny olan'ny faharatsiana rehetra ary ny fahavatra farany de izao ho foana treo ny ota ary dia ho tafaraka any amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao
isika tsiraray avy zany afatra izany no tiany Paoly nomena le membre ny fiangonana tany Laodikia mba hiverenana indray amin'Andriamanitra satria misy lova sarobidy zay omanin'Andriamanitra ho azy. Tahaka zany ko isika androany miantso atsika ndao hiverina amin'Andriamanitra isika, ndao hiverina eo amin'Andriamanitra. Rehefa voavakinareo ity pistily ity dia azo vakiana ny fiangonana Laodikiana ary voavakinareo kosa ilay avy any amin'ny Laodikiana. Ary mpiara-midinika namana ny tompony hombanao amin'ity androany ity ka izany afatra izany raisinao ho anao ihany koa izany. Vavaka isika ankehitriny. Andriamanitro misaotranao izahay no ny afatra sarobidy nomenao androany, terizo ao am-ponay izany ka hiverina eo aminao izahay. Tononona sengatana ny vavaka noho ny amin'nara Jesosy. Amen.